Napetraky ny vondrona politika IRD teny amin'ny fitsarana fombalalampanorenana ny taratasy fanalana ny Kristina Razanamahasoa sy Solombavamboaka ny Madagasikara. Ny maraina teo no tafapetraka izany raha ny Laurent Bafovy eny Ambohida. Efa nilaza ny tsy hitasapotsy ny antoko TGV IRD manoloana ny fanambarana izay nataon'i Kristina Razanamahasoa ny sabotsy lasa teo raha ny fanambarana tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy teo. Ho an'ny antokon'ny filohan'ny Repoblika mantsy dia namadika ny antoko sy nivoaka ny fidy azy ny filohan'ny antenimera-pirenena. Ny sabotsy lasa teo moa dia namory vondrikery politika sy fikambanana maro teny amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena i Kristina Razanamahasoa. Tamin'izany no nanambarany indray fa olona nolany eto amin'ny firenena fa tsy nirafitra. Nilaza koa izy fa tsy mifanaraka amin'ny nandrasam-bahoaka nandritra ny tolona tamin'ny taona 2024 ny zava-misy ankehitriny ary milaza izy fa tsy hijanona ho fivoriana fotsiny fa izy toy ny fanambarana izay nataony. Ambom-pionan'ny antoko politika maro ny hetsika focus demokrasia no karakara ny Frederic Ebert Ssefonga Madagasikara. Antoko politika maro no namaly ny antso na ireo pomba ny fitondrana na ireo avy amin'ny antoko mpanohitra izay samy miezaka moa na mba fantatra ny vodikevitra ijoroany ny tantarany sy ny lalàna ny diaviny. Nezan'ireo mpikambana sy mpitarika antoko politika sasany nentina nandresen-dahatra ireo tanora tonga maro irotsakan-tsehatra amin'ny fanaovana politika izao hetsika izao. Ny mpahatoerana nandritra ny ady-hevitra raha teo ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny resaka politika eto Madagasikara, indrindra amin'ny firotsana amin'ny fivitianana. Hitarafana ny lanja demokrasia eto Madagasikara avokoa izany. Natao moa ity hetsika ity raha ny nambaran'ny mpikarakara mba ahitana ireo antoko politika ny tanora sy amaly ny fanontaniana manitsikitika ny olom-pirenena mahakasika ny tontolo politika eto Madagasikara. Ny tombo iary ary lasa rivodosaka nomena ny anarana hoe Gaman na androany talata ilay andratsy tao amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha mpitsolary pitolakandro no ahina nakaiky na hipaka morotsiraky faritry Sava ity rivodoza ity, efa miatra haraka izany ny filazana fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Tany amin'ny 50 kilometatra avaratra atsinanan'ny Voimara no nisy ny fohipeny tamin'ny 9 maraina teo, ary efa niakatra ho force tempête tropicale no sokajy misy azy 90 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafitra mahatratra 15 kilometatra isan'ora. Eo amin'izay andro ratsy izay ihany dia nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo no ilay rivodoza Gaman ny faritra Sava sy Analanjorofo ary Diana araka ny voalaza teo. Efa misy fiantraikany tamin'ny toetrandro tany amin'ireo faritra ireo ito andro ratsy ito nanomboka ny alatsinainy teo raha nampitany sapany nampamantatry ny toetrandro toy ny aosam-bava izay efa hita ny fiakaran-drano ao an-tampon-tanàna. Nanapa-kevitra ny ampiatao fampianarana ny antoerana ny tompon'andraikitra tahaka izany ihany koa ny Vavatenina, Sainte Marie ary Maroantsetra ao amin'ny faritra Analanjorofo ohatra dia hatramin'ny 27 marsa izao no miantony ny fampianarana. Miankina amin'ny fivoaran'ny toetrandro kosa ny fiverenana fampianarana ao amin'ny faritra Sava. Milina roa mpiara herinaratra izay mamatsy ny Mahajanga no misy tsy fahatombanana amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny fahatapahan-jiro any antoerana raha nampitainy tompon'andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Jirama amin'ny faritra Boeny. Ny hôpitaly sy ny tompim-pamokaran-drano ihany aloha no tsy voakasika ity fahatapahana jiro ity ao Mahajanga ao. Ankoatran'ity tanàna iray ity dia isan'ny niaina tanaty fahatapahan-jiro miverimberina ihany koa ny tany Antsiranana sy ny teto Andrenivohitra. Ho an'ny teto Andrenivohitra teto Antananarivo manokana dia nisedra olana ny famokarana angofo tao andekaleka tao Malariva vokatry ny ora mikija izay ihany. Tsy mifako ny tohadrano ka nampiena ny rano amokarana ny herinaratra hoy ny teo anivon'ny orinasa Jirama vokany niena ho 530 megawatt ny vokatra azo raha toa ka 410 megawatt izany.